Mbava makasika ny vaovao ny fahasalamana ahafahana mifanakalotra kefa sy mifampizara ahitao eo amin'ireo mpitsabo avy any ivelany sy ny mpitsabo eto an-toerana dia misy ny antsoina hoe visio conférence izay tanterahany hôpital Saint-Soa izay rahany ihany koa amin'ny Elite sy ny Orange Madagascar miasa efa mivoatra araka ny teknôlôjia ihany koa ny araka izany ny tontolon'ny fitsaboana eto Madagasikara. Ilana fanarahana ny fandrosoan'ny teknôlôjia avoleta ny fitsaboana mba ahafahana manolotra fitsaboana mombamomba kokoa. Vina ho an'ny ametraka fotodrafitrasa ahafahana mifanerasera mivantana amin'ireo mpitsabo avy any ivelany amin'ny alalan'ny internet. Toy tokoa niteraka ny fiaraha-miasan'ny hôpitaly sy ny vondrona Elite. Iara-iasa zany isika piditra ny atao hoe fibre optique eto amin'ity hôpitaly ity ny groupe Elite. Ary izany fibre optique izany moa tsy mora manao an'izany. Fa ny raha indray zany tamin'ny partenariat avec ny groupe Orange zany ka tsy hoe miandry fotsiny zany zay ny ametrahantsika ny réseau local ato anatin'ity hôpitaly ity dia afaka mampiasa zany ataontsika hoe internet au début zany daholo itsika mpitsabo rehetrarehetra. Tafiditra fena ao anatin'ny fametrahana an'ity hôpitaly ity amin'ny maha hôpitaly Filamatra moa izao iarahan'ny hôpitaly miasa amin'ny tsy miangina izao. Extension atao tamin'ny hôpitaly zany dia mazava hoe tsy afaka kobona irery ny hôpitaly fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny ivelany. Zay zany ilaina ny hoe isy ny fibre optique izay mapetraka eto ahafahana mifandray zany amin'ny ireo mpitsabo any ivelany fa ohatra misy mararintsika makany ivelany na misy fandraisan'ny mpitsabo amin'ny dokotera ivelany. Ifanampy amin'ny ty hôpitaly ity amin'ny fanitarana ny sampana ara-pahasalamana misahana vonjy-taitra eo aminy ny groupe Elite raha toa ka fandriana 9 monja mantsy no misy ao amin'ity sampany ity dia ho lasa 12 zany ao aorian'ny asa fanitarana. Nivelatra tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny fikambanana AGR na ny association Gérard Aérobique ny fandraisana anjara ny vondrona Elite amin'ny sehatra fahasalamana. Nisy tokoa ny fiaraha-miasa teo amin'ny rototo satria ho an'ireo mpikambana izay mividy solosaina marka Elite sy tablette dia nitolorana osy mamaim-poana avokoa.